Niova indray ny fandaharam-potoanan'ny Bariany Madagasikara, tsy hisy indray ny fampivondronan'ny ekipam-pirenena malagasy izay nokasaina atao aty Evry-Paris ny 17 Mey izao, araka ny loharanom-baovao avy amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Avy hatrany dia angana araka izany no hiatrika ny fifampivondronana ireo mpilalao andro vitsy mialohan'ny lalao fifanandrinana. Ny 19 Mey no hanainga ho any Accra ny delegasiona malagasy miala avy eto Madagasikara. Any Accra angana izy ireo no iaona amin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis sy ireo mpilalao hafa mila ravinahitra any ivelany. Olana arabola no antony nanafoanana ny fampivondronana atao Evry araka ny loharanom-baovao iray hafa avy eo anivon'ny FMF. Efa nisy hoy izy ny fifampirarahana tamina mpikarakara na ny agence de voyage herinandro vitsy lasa izay saingy tsy nahitam-bokany izany. Mbola mifamaofao aloha izao ny fanohizana ny fampianarana eny amin'ny Université n'Antananarivo. Nanambara androany alarobia ny syndicat-ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na CSS fa mitohy ny fitokonan'izy ireo. Tsy hijanona ny fitokonana raha tsy mahazo valiny mahafa-po amin'ny fangatanay izahay, hoy ny profesora Samy Grégoire Velonarivo, filohan'ny CSS Sampanantananarivo. Mbola miato avokoa araka izany ny fampianarana sy ny raharaha rehetra eny amin'ny université. Nanamafy kosa nefa izy fa tsy hisy ny taona fotsy saingy mety izy kosa ny fikisahan'ny taom-pianarana amin'ity taona ity. Efa ho iray volana mahery izay no nanambaran'ny CSS ny fanaovana université sy ivitoeram-pikarohana maty noho ny fandavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny lalàna mahakasika ny fizakan-tenan'ny université. Mbola tsy maharisika amin'ny fanovam-bakisiny hosorohana ny Covid-19 ny malagasy. Miisa 4,20 sy 500 sy vialina sy 2 hetsy ary iray tapitrisa ny malagasy efa nahavita ny vaksiny feno hatramin'ny 15 Mey lasa teo araka ny antontanisana avoakan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Ny 2,50 ny fatram-bakisiny miisa 10 hetsy sy 4 tapitrisa no efa nampiasaina hatramin'izao. Mba hahafahana mampitombo ny isan'ireo vita vaksiny dia nanambara ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny alatsinainy teo fa isy ny fanaovam-bakisiny mandritra ny 100 andro manerana ny nosy ka atomboka amin'ity herinandro ity. Vinavinaina ny anaovana vaksiny ny olona miisa 20 tapitrisa eto Madagasikara mandritra ity taona 2020 sy 2021 ity.